dia tonga indray ty ilay fotoana izay fanifanomezantsika rehefa zoma moa izany dia mazava ho azy fa dia andray namana indrayntsika indray artista indrayntsika tsy vaovao amintsika ilay artista fa anisan'izay tena hoe akafizintsika indrindra isika ao Antananarivo ao fa izahay aloha izany dia mbola manararoatra hatrany aty Tamatavy aty dia vao miteny an'izany hoe Tamatavy izany dia Jack Dada ihany koa tsy maintsy voatonona foana dia izy indrindra miaraka amintsika eto Belazy miarabanao dia tonga soa tao anatin'ny fandahana destination malagasy izay mianada matetika miona ihany rehefa misy événement taony Jack Dada dia iny mirina manao ny animatrice na événementiel fa raha hoe destination malagasy dia voasamba no ampifantarina sy rahantsika eto. Faly miarabany Mirna dia faly miarabany izay mpanaraka ny fandaharana destination malagasy aty Tamatavy antsika amin'izao eto amin'ny Record Madagascar. Zay indrindra raha ohatra hoe izany Jack Dada izany dia groupena danseur ny tena anisan'ny ohatrany hoe look mampiavaka anareo ihany koa sehonareo ao anatina mozika izay ataonareo fa tsy haiko hoe danse ve ny ainga voalohany sa le mozika dia avy eo ilay izy lasa natambatra ho iray eto ianao anazavana azy. Danse ny ainga voalohany satria tsara marina zany ny parcours-ko nankafy Michael Jackson za tamin'ny voalohany. Dia fa ny zoko zany tena zoko la no tena ni-influencé na tamin'ilay resaka danse tamin'ny voalohany. Zoko Prêt-à-Pot? Zoko Prêt-à-Pot amina zoko be ilay matonay mihitsy izy dia izy ny tena mandindy dia mahita anazy mandihy foana zany za dia lasa ohatrany hoe mankafy anazy mandihy dia lasa influencé ilay lasa nandihy dia nanao Michael Jackson za voalohany dia avy eo moa nanao groupe dia nanao groupe hip hop zay dia avy eo dia lasa professionnel dia za zany efa 16 ans za professionnel amina danse dia 2020 amin'izay za nanomboka nihira tratran'le merci Covid tratran'le Covid za dia nalasa mpihira. Le nijanona tan-trano? Le nijanona tan-trano tsisy atao zany dia lasa nisy envie, lasa nisy hoe inona zavatra atao, iokupena saina, iokupena fotoana dia lasa namoriporin'ira dia lasa ohatrany hoe ohatrany mety dia nifonce. Le ohatrany mety ve avy any aminao na tsapa hoe tonga dia natoko tena be hoe za Jack Dada dia anisany azo lazaina hoe mahay mihira ihany koa raha ohatra hoe oharina amin'ireo artiste sa le hoe le fe avy amin'ny olona le olona manao retour no mahita hoe allo laisse tonga dia tohiza la mozika fa mety amin'ny laty izandry. Ohatrany aminahy manokana zao validation zany na voalohany tsy validation avy ivelany validation an-tenako ihany aloha rehefa za zany mahatsapa an'le izy hoe tsara le izy zany tsy resaka hoe tsara fa satria zavatra vaste be le miteny hoe tsara fa le hoe tiako aloha hoe reveko zany le zavatra ohatra hoe mamorona hira za mamorona texte na mamorona feokira dia ohatra metimety amin'ny foko zany hoe mahafinaritra anahy le izy dia iny le mety aminahy dia za ihany natsapa amin'le izy amin'le zavatra ataoko hoe ohatra mety aminahy ty zavatra ty zany dia nitohizana foana dia nikaroko foana dia niezaka nana tsara foana dia jusqu'à zao mbola miezaka mitady ny tsaratsara foana. Ho anareo mety hoe voasambany na mbola vaovao be fa misy hira efa malaza be mandeha be ihany dia izy ny ao ambadika surtout raha olona mpanao an'ireny TikTok ireny ianao sady manao kopakopa tanana ho an'ireo namana artiste izay avy any amin'ny tanàna ihany koa satria dia anisany ahitana an'izareo fa hidirantsika izay resaka izay avy eo fa aleo aloha nolorantsika mozika mba ho fampahafantarana ihany koa sy rehefa mahita an'ilay clip dia eo ilay olona mijery vao ve reto le Jack Dada dia ina izay mozika nareo izay tianao atolotra ho an'ny mpanaraka antsika zay. Hira atolotra nareo raha sitrako zany dia tonga dia le Pelazy atolotra fa mbola tsy vita clip le izy fa mbola miandry kely fa le clip efa mivoaka efa un moment zany zay atokisako fa hoe tsara mbola tsy dia maro nahita le izy za sûr raha ohatra hoe era Madagasikara dia atolotra ho anareo refogna. Ino ny dikan'izay? Refogna zany nona dikan'le refogna fa le hira intégrale le izy rehetrarehetra hatramin'ny farany mihitsy ho an'izay hoe voasambany na hainao an'izay dialecte zay dia dialecte avy amin'ny toerana naterahako le izy zany hoe avy any atsimo avy any Anosivarika dia natao complet anatin'le hira mihitsy le izy le hoe natao dialecte avy amin'le toerana fiaviako le hira. Nona zany dikan'le refogna. Fa anao zany avy any mihitsy avy amin'ny Anosivarika mihitsy. Ok. Ndao ary antsika izay dia avy eo tohizantsika trano resadresaka izay rana amin'ny Jack Dada.
Ohatra ireny refony aminy ireny. Zany hoe fampahafantarana ihany koa zany hoe mbola misy zavatra ohatra zao ny aty amin'ny tanàna misy anay zay ny tena tianao ampitainao anatin'ilay izy. Anatin'le hafatra anatin'le hira aloha zany de milaza fiainana andavanandro any le izy, milaza resaka fiarahamonina, amina resaka hoe olona kamo, olona kamo nefa be kibo. Zay le tena tiana tenena anatin'le izy le hoe mangataka foana. Tsy olona tsy vonona hiasa zany fa hoe angataka foana manao mimi. De zay mihitsy fa tonga le izy hoe natao refona titre le izy hoe nona, olona nona lava izy nefa olona kamo miasa. De zay le tena tiako tenena aminazy. De zaho koa zany anisany anatin'ny asa ataoko amin'le muzika koa ana hoe mikaroka foana zany zaho hoe satria tsika malagasy manan-karena betsaka amina resaka dialecte, amina fomba fiteny, amina resaka vocabulaire nefa tsy hitako hoe tsy ampiasaintsika, tsy exploitentsika mihitsy le izy. De nefa muzika no tuyau rapide kokoa hoe faire passer raha ohatra ka hoe te hanapita hoe ty misy vocabulaire ohatra zao avy amin'ny tany ohatra zao, de ty misy vocabulaire ohatra zao, de mba hifankazahoantsika malagasy rehetrarehetra zany. De hitako hoe muzika no afaka ampiasaiko anaovana an'izay zavatra zay koa. Mafonja be zany teniteneninao zany. Fa misy fotoana za somary variana ihany fa tsy haiko hoe avy aiza zany iny tena marina fa mino anefa fa tsy za reny tratran'izay fa somary sahirakirana ihany miezaka mandrefy na manakatra ny zavatra tenen'ny Jagdady ao anatina tononkira. Tsy haiko hoe le fomba fiteny ve sa le prononciation ve sa zay mihitsy le ohatrany hoe sao de tsy malagasy ary tony. Ie fa mahatonga an'iny mba misy antony maromaro mahatonga an'iny satria fa zay foana koa tenen'olona retour aminah hoe misarotra be aminay mahazo hoe le tena dikan'le zavatra tenenina hoe le zavatra tena tiana tenenina. De le antony le voalohany le niteneniko taminao teny hoe za mampiasa dialecte tsy de faheno, ohatrany hoe manao propagande na dialecte zany za, ohatrany hoe mampafantatra dialecte hoe zao fa ny antatsimo aloha zany tena hoe fréquent ampiasaiko kokoa. De misy an'le antony faharoa mahatonga an'iny le tsy azon'olona satria ohatrany za manokana za rehefa mamorikira tsy soratra tonga aloha fa feokira aloha. Iny zany tena ataoko ambony, iny zany farany important amina rehefa mamorina hira hoe le feokira le ina moa flow. Zay no terme fitenenana anazy amin'ny mpihira hoe flow, top line tadiavina voalohany. De iny zany miezaka rehefa mamorikira zany de miezaka mitady feokira tsy faheno foana, hoe miezaka hoe efa avy nataony ihany zany efa natao de alô mitady hafa indray, de alô mitady hafa, de mitady zavatra hoe mbola tena tsisy nanao mihitsy. Zay zany nataoko rehefa mamorikira. De iny am'zay le matetika manahirana an'le olona miaraka am'le vocabulaire tsy matetika feno isan'andro. De zay mahatonga le olona hoe misy zavatra tsy azony foana am'le hira ataoko. Fa en parallèle an'izay nefa za rehefa zaho kosa manao ohatra hoe manao rap, misy rap maromaro ataoko satria rap no tena source-ko nataoko voalohany. De manao fiteny hoe azon'olona rehetrarehetra zany. Ok. Idirantsika ny gadona, idirantsika ihany koa ny tena hoe ny mozika ny Jagdady rehetra moa zany ho fampahafantarana amin'izay hoe amin'ity andro anio ity satria vao sambany niaraka tamintsika teto amin'ny destination malagasy. Za moa zany efa diso mahafantatra anazy loatra fa ho anareo mpijery mety vaovao fa anisany efa ela ihany koa ny andrasako an'izay hoe tsy maintsy hoentiko eo amin'ny destination malagasy zany Jagdady zany fa manao zavatra milay be. De tsara zay. De ndao inandray ny mozika antsika manaraka? Hoana mararotiko zany satria tsy matetika be le misy fandaharana na hoe chaîne télé miantso anay ohatran'izao surtout aty Tamatave de hoe mampanao émission. De ararotiko zany ho an'le mpijery destination malagasy rehetrarehetra atoroko anareo eto daholo hoe reto daholo fahasaidiko ny hoe inona moa zany tiako tenenina ny mampiseho ny Jagdady rehetrarehetra satria Jagdady zany manao zavatra satria amin'ny maha indépendant ana de za manao zavatra karazana zany hoe miainga avy amin'ny foko zany na zavatra foroniko de le efa tiako le izy de ataoko fa tsy voatery hoe za tsy mispécialisé hoe tsy maintsy gadina ohatran'izao. De ezahako atoro aminareo eto daholo hoe zao daholo ny zavatra efa vitako. De am'ty hira manaraka ty Emi titrany nivoaka tamin'ny EP, nisy EP navoakako tamin'ny heritaona ohatran'izao. De EP na 5 titres le izy de mitondra ny titre n'izay hira zay mihitsy le EP. De
ndao jerefa avy eo antsika miresaka hoe tiana resaka tsy tianareo. Ok ary andao jerentsika ary zay Amy zay le izy Ie. andao azy. Mahafinaritra nama, mahafinaritra miaraka amin'ireto artista ny Tamaga ireto fa dia tena hita mihitsy hoe fa marina ve zany hoe niainga tany ivelany marina le teo aloha le hoe fakafizana aloha niainga tamin'ny Michael Jackson fa le hira mihitsy ohatrany hoe vao miresaka an'izany momba ny Jack Dad zany dia betsaka foana no miteny hoe very le kolontsaina malagasy. Tsy azoko hoe le style hoe efa hoe mialatsiny amin'ilay fomba fitenenana hoe américain tsy haiko mety efa mahazo an'izay marika izay koa ohatra i Jack Dad fa za mahita hoe pourquoi pas hoe manana an'izao ary tsika. Ia, mety isotivako kely ngambany aho fa misy olona manao remarque an'izay le olona manao remarque an'izay zavatra zay aminahy dia rehefa tena jereko le izy en fait olona tsy mahafantatra ny zavatra efa nataoko rehetrarehetra izy. Zay mahatonga anazy miteny an'izay ekena fa hoe za rap no nanomboako dia rap zany nefa ny raha tsika mahafantatra fa tsy kolontsainantsika zay fa avy tany États-Unis nanomboany. Dia amin'ny mampandihy anahy tamin'izaho mpandihy zany dia gadona hip hop ny tena nataoko, zany hoe danse hip hop ny tena mahafinaritra anahy. Zaho koa nanao contemporaine dia avy tamin'izay nanaovako danse contemporaine zay nahatonga anahy nisy fivelaran-tsaina kokoa amina resaka fihainoana muzika dia za mihaino gadona rehetrarehetra. Za mankafy gadona gasy be fa ho anareo le mahafantatra anahy mety hoe Pelazie na hoe Tchèque na hoe le hira mampiano le vazavaza reny afantaranareo anahy fa za manao gadona malagasy koa zany hoe mbola vao anankiray zay navoakako gadona malagasy fa efa misy maromaro izy ho avy ao fa tsapako zany hoe autant que ma-artiste anao koa zany anao de plus anao manome mandroso am'le zavatra ataonao de plus anao misy conscientisation foana zany anaty lohanao hoe ohatrany tady alalavitra le source atsika zany fa allo hiverina amin'ny source dia za am'izao zany anisan'ny miasa hoe miverina tsy hoe ariko tanteraka le zavatra ataoko fa ataoko zay mampivady anazy amin'ny mamalagasy anahy. D'accord, zany hoe anao zavatra malagasy Jack Dad ary ho avy tsy ho ela fangaro mélange ho avy tsy ho ela am'ty taona ty. Ho an'ny Jack Dad manokana mora ihany ve nampafantatra an'le mozika nataonao sy nanaparitaka satria le fakafizana ihany koa manko le zavatra ataonao manko na tiantsika na tsy tiantsika ohatrany efa misy cible voakitika zany dia misy koa nefa ny cible mety hoe tsy ho voakitika mihitsy hoe inona ary zany mozika ataony zany dia zay le tiako te satria hoe zay le zavatra tianao avy amin'ny fo fa aminao manokana ohatrany ahoana ny ady fampafantaranao zay eto amin'ny destination malagasy aloha zany matoa zay hoe tonga taty Tamatavy tondra ny Jack Dad eto dia mahita hoe bomba be zany zavatra ataony Jack Dad izany fa niezaka foana zay mampafantatra ho an'ireo rehetra hoe misy zavatra tsara ohatr'izao misaotra betsaka fa le izy zany araka ny expérience kely zay azoko tamin'izay fotoana kely nanaovako la mozika zay dia hoe sarotra mora le izy satria anao mamoaka le zavatra anao dia tsy maintsy misy tonga dia misy olona tonga dia touché anatin'iny tonga dia mankaty an'le izy dia tsy maintsy misy le hoe tsy mahazoazo an'le izy foana. Dia zay koa nefa nitako hoe azo lazaiko hoe avantage ko ihany tamin'le satria za manana palette maro be zany hoe afaka manao an'ity afaka manao karazana zavatra maro be za dia ny olona tsy voatoucheko amin'ity dia voatoucheko amin'ny hira anankiray ty dia tsy voatoucheko amin'ity dia voatoucheko amin'ity dia ohatran'le za zao hatreto dia nisy an'le les collaborations miaraka tamin'ny Mbinty le mivoaka tamin'ny 2024 le tseky anao iny zao hira tonga de 100% mapiano ary fiteny tonga de fiteny avy Tamatavy de mifangaro am'le avy anatsimo fa tonga de mitouché olona rehetrarehetra tonga de mitiny iny daholo za aloha mbola tsy ary nahita olona mbola tsy naheno sofina hoe tsy tiako raha iralahy iny tsy azazoko iralahy fa tian'iny daholo ary tsy mifidy na olo maventy na zaza na tanora na ambanivolo na nandreny voatra tian'iny hira iny daholo dia récemment moa zany misy an'le collaboration miaraka amin'ny Zalavy any Tulear Big Up Berg ALG le Pelazie iny zao teny maro be koa miteny an'iny tsy azonay mihitsy le zavatra teneninareo nefa
ça n'a pas empêché que tian'olona le tian'olona ihany le izy de zay zany le izy aminahy manokana zany a sarotra foana le izy raha ohatra ka hoe tonga anao raha autant que artiste raha ohatra ka hoe tonga anao de tsy hanaraka tendance fa amorona hoe univers anao mihitsy le izy de tsy maintsy sarosarotra foana aloha zany amin'ny voalohany fa mila tsikivy de mila mafy saina hoe mila miaritra hatramin'ny farany satria ny olona rehetrarehetra mahavita zavatra ngeza tsy maintsy niaraka tamina faharetina daholo de mila miaritra fefa hoe andalam-pandrosoana nefa ny fampahafantaranao an'izay mozika efa manomboka mivelatra zany le olona le cercle le olona mandray an'le izy efa mivelatra de efa mivelatra ihany koa ny fankafizantsika an'izany Jacdada zany fa tsy ohatrin'ny taloha intsony nanomboka efa ntenenao teo hoe nanomboka tamin'ny Covid iny moa zany tena nidiranao tao anatin'ilay resaka la musique de manahoana ny danse amin'izao somary adinodino kely ohatrany somary verlanja kokoa par rapport à la musique sa tambatra eny ihany oui mazava ho azy le satria le danse ne tamin'iza hoe mbola tsy nihira zany le danse mihitsy tena hoe fivelomako de évidemment zao lasa am'le musique de lasa musique kokoa tsy afaka tsy possible mihitsy zany hoe ampitoviana lanjan'le izy fa tsy maintsy hoe misy anankiray atao ambonimbony kely foana fa nefa raha ho an'le mahafantatra anazy sy le mpanaraka anazy de hitanareo fa za tsy midelaissé danse zany fo misy idirana danse foana zay zavatra rehetrarehetra ataoko de za mandihy foana fa tsy mitady vola hoe manokana am'le fandizana ntsony ohatrin'le hoe le manao alain'ny artiste sasany reny ohatriny hoe nahitanay ny Jacdada taloha groupe de danse chaîne Denise de Humins fa am'izao efa tsy manao an'ireny ntsony zao za fa tsy manao an'ireny ntsony fa mbola miara-miasa am'zareo ihany mbola miara-miasa am'zareo za fa aty arina am'zany hoe am'ty famoronana chorégraphie no ataoko any kokoa zany za zao raha ohatra ka hoe misy olona miara-miasa aminah amina resaka dia zany de za fa tsy mandihy manao interprète ntsony fa mamorona chorégraphie le ataoko d'accord rehefa ao anatin'izay hoe famoronana chorégraphie sy ny fandihizan'izay de misy irany Jacdada tena ahafantarana ny Jacdada mihitsy hoe io fa tena mibahana be le danse de iny zay iry zay satria iny koa anisany ohatra tsy haiko fa de hoe mahafatifaty anahy mihitsy rehefa mahita anareo groupe maromaro pelipely tsy haiko moa le mandihy isaka hoe wow marobe moka marobe le clipiko zao misy an'izany fa afaka préciseny le anao le manao akanjo na le style vestimentaire anao raha tonga de hoe babo akanjo rehefa malaladalaka akanjo rosa akanjo anisany hira voalohany nataoko mihitsy M&M tiako inira iny de raha sitraka de indray no raha atsika angamba iny raha tsika farany fa efa niresaka ihany atsika teo le hoe mozika malagasy ny kolotsaina malagasy ama malagasy de tolotra na ho anareo indray 1947 zany hira foroniko tamin'ny autant que maha-olo pirenena zany de natsapa an'le zavatra niseho teto amin'ny tanàna de efa matsapa ohatrany hoe tena tsy lasa ntsony le izy de niakatra ny inspiraka de niforonina de le izy tsy hoe fananina hoe natao hira gasy le izy fa tena hoe l'inspiration zany ohatran'izay hoe tonga tampoka aminao le izy de hoe iny mihitsy tondrasana anazy de am'le resaka gasigasitsika teo ao fa inoko tianareo ty ho an'izay mitady gasigasy dahoary entony anaraporofono amintsika fa tsy hoe akoriny hoe rehefa makafy zavatra vahiny de tena hoe miondana be 100% fa tsy maintsy andrianina ihany koa neny tena tsy zay dahoary fa raha tsika izay mozika izay mandeha de mandeha be ny fotoana de satry foana ny ety foana de iresaka ety foana fa zao hoe reto artiste atsika reto koa marina hoe aty atamatavitsika de tsy hoe afaka alapatra be mihitsy satria efa misy artiste hafa ndray koa zao evendrasantsika de ny fandaharam-potoana ny Jacdada ihany koa fa de izay ny saoranay hatrany satria raha zany fandaharam-potoana ny Jacdada zany somary teritery fa hoe nanokana fotoana hoe hoavy za na de nitapitapohanay kely de mahafinaritra inona no ohatrany hoe karazana projet na mbola zavatra hoe iriny Jacdada ihany koa amin'ny mozika izay ataonao karazana projet tiako hoe ho tanteraka indrindra zao tiako tratrarina côté artistique aloha
le ohatran'le hira vao narahantsika teo iny a zany hoe le resakatsika teo aloha zany hoe ampivady kokoa ny le gadona ataoko ny rap sy amapiano amin'ny gadona malagasy zay zany amin'ny raha hoe artistiquement le izy fa raha ohatra ka hoe niveau carrière le izy ohatran'olona rehetrarehetra za zany te hoe ho reconnu hoe hoe ivelan'ny Madagasikara fa tsy hoe eto Madagasikara foana ilaina tena ilaina be tsy afaka hoe ho fantan'olona any ivelany mihitsy raha ohatra ka hoe tsy fantatr'olona eto an-toerana tena ilaina be le fantatr'olona eto an-toerana fa zay zany le tanjona hoe mandeha tsy moramora le izy fa ny faniriana zany de mba hoe ho isolo tenan'ny Madagasikara amin'ny sehatra international zay no tanjona tiana tratrarina. Inona ny ataonao hoe mbola nisan'ny lesoka ihany koa raha ohatra hoe ao anatin'izay resaka mozika malagasy zay mety possible ihany koa hitoucher kely ny eto Tamaga manokana ianao? Y'a pas. Non, franchement malagasy tena mana talenta be. Tena mana talenta be daholo, tena hoe tsisy azonao sous-estimena zany malagasy raha hoe le mpanao muzika surtout eto Tamatave tena maro be bande kely tena mihirahira anaty studio tsy hitanao any fa tena raha vao henao le dizonao otra misy zavatra zany fa za zany tsy anakihana tsy teny za hoe zao no lesika satria za koa fa nandalo teo fa ny zavatra voatsikaritra zany de ohatran'le parcours kiana zany hoe au début tsy maintsy tonga de mangalatra an'le any ivelany foana aloha zany ny réflexe amin'le famoronana satria atsika koa moa zany tratran'le resaka internet sy ny téléphone de reny ny zavatra hitantsika de automatique raha ohatra ka hoe influencer amin'ireny le anina TikTok sy ny tariny de tsy maintsy hoe zao le malaza zany de anaraka an'iny de tsy maintsy manao an'izay fa zay zany hitako tsy hoe hitako moa zany za hoe tsy anakina fa ataovy zalahy ataovy de rehefa hita lesana izy aloloha ao de miverina ohatranahy foana lesany miverina eto toerana ohatranahy foana lesany hoe mikaroka an'le mamalagasy satria ny mozika zany zavatra hitako rehefa anao makany ivelany ka manao ny zavatra an'zareo de tsy raharahin zareo fa le identité anao le hoe avy amin'ny toerana fiavianao le hoe inona zavatra hoentinao anay fa ty zavatra efa misy aminay eto mbola andeha hoentinao avy any zay le tadiavinao de zay zany ilaina hoe surtout ohatra le tena teo hoe raha ivize scène internationale tsy maintsy miverina la source amin'ny mamalagasy tsapanao zay erreur zay tsapako zay d'accord zay ny zava-dehibe ny fahatsapanao hoe nisy araka le tenenao nandeha tany amin'ny lalana de avy eo ny ty ndray fanontaniana ohatry ny hoe efa fataonay eto amin'ny destination malagasy hoe ho an'ny Jack Dada manokana esorintsika le côté mozika de esorintsika le côté danseur inona ny passion ankoatran'ny fandihizana sy la musique ohatry ny hoe anisany mahafinaritra anao manao azy na mety mandany fotoananao? Manao vidéo de manao cuisine. Vidéo montage mihitsy? Manao montage. De cuisine mahandro, anao mihitsy ny mahandro. Zatra karakaraina sa mila mpikarakara? Za zany depuis za hoe nitokantrano de lasa tsy mahatoky olona ntsony za raha ohatra ka hoe anao cuisine fa za tiako za foana le za zany efa miprendre plaisir be le hitanao le manome sakafo olona de hoe za mikarakara de manome sakafo olona de mahita le réaction n'olona hoe tsara lasa fafinaretina be anazy izy de za koa tia mahandro mihitsy. Raha lasa tsipirana danseur izany Jack Dada zany de mety inona ihany koa mety hoe asa mety tianao tamina anao mbola kely na manana eritreritra an'izay hoe ohatry ny mety amiko? Tamina mbola kely ohatran'ny bande kely rehetrarehetra moka zany teo docteur teo avocat teo banquier teo zavatra be da be fa raha tsika mafantatra hoe rehefa mengeja tonga amin'ny âge adulte la vie c'est autre chose fa raha za zao antaninao hoe za zao raha ohatra ka zany hoe mijanona tsy hira ntsony za
de tsy maintsy le passion-ko le teneniko anao teny ihany ngamba ataoko hoe nefa prévu koa ndeha atao asa hoe manao restauration. D'accord. Fa manana eritreritra an'izay ihany sa? Manana eritreritra an'izay mihitsy. Manana eritreritra an'izay. Ary tsy maintsy ataoko zany. Wow, amin'izay fotoan'izay rehefa mandalo aty Tamatave zay dia migotey ny zavatra karakarainy chaque date. Ok, mankasitraka ny Jagdad dia mirary sofoana ao anatina ay tena maranantsika anazy le Pelazie hoe fa naninona ry zareo avy eo amin'ny saly mitovitovy style nareo dia izay natonga ny hoe fiarahana niaraka tamin'ny zareo avy eo amin'ny ALG iny sady manao kopakopa tanana ihany koa ho avy tsy ho ela eto amin'ny destination malagasy koa ry zareo. Non, le izy zany a, le izy ahoana moa zany fomba tenenana zany coup de foudre artistiquement le izy zay no avy aty aminah aloha zany fa tsy haiko raha avy amin'ny ry zalahy fa za zany nanomboka an'le hira nanao rap za tamin'ny voalohany de après zany après le recherche nataoko de hitako hoe le rap ty zany raha ohatra ka tena hira mihetsiketsika satria hitako za sur scène tamin'izany le tamin'ny mbola nanao rap foana de izy ke sarotra be le mampifety olona am'le hoe gadona rap fotsiny fa mila mitady hira mihetsiketsika de nahita za hoe le amapiano zany mety tambatra am'le rap de nanomboka nanao amapiano de manomboka travel le amapiano am'izay za de ny côté visuel ko zany za koa manana ny vision ko hoe miezaka miavaka ny rehetrarehetra foana hoe ny clip sy ny tariny ohatra zany de nahita na LG za de ozy ke reto zany bandakamako reto mitovy vision aminao de za vao nahita ny ry zalahy voalohany de ozy ko hoe tsy maintsy un jour tsy maintsy miara-miasa amin'reto bandy reto za tsy maintsy miara-miasa de tamin'ny festival tamin'ny makoa festival iny moa zany zay mifanena voalohany taty efa niresaka ihany zay talohany iny fa tamin'iny zay mifanena de hoe ter fa hiara-iasa tsika de le Pelazie iny rehefa vitako tamin'ny 2023 fa mbola tsy navoakako mihitsy misaotra Zagahary mihitsy za mbola tsy namoaka an'le izy fa nandefa proposition tamin'ny ry zalahy za hoe retoreto daholo le hira de misy mety amin'ilay sa ve de iny ny safidiana zalahy de tonga de nataony de fa zareo ihany namorona ny texte zareo ihany namorona samy olona mana-talenta be de rehefa morona texte tsy possible fa tsara le hira tena vetivetika be de miodina be sady indraindray na de miteny arany olona tsy hainay mihitsy hoe inona de inona fa inona ny tantarain'le hira satria vao miteny Pelazie anao de hoe pelaka ve sa inona sa Pelazie zany avy amin'le fomba fitenin'ny zalahy le Tiliara hoe pela ampela fa hoe pela de misy koa zany satria nitondrasako le namoronako an'le hira teny sud-est antesaka le izy hoe oro pelala de za moa zany aty Tamatave miara-monina namana amina bandy avy hoe bandy atesaka avy sud-est za koa misy ila avy any de misy le fomba fiteny hoe opela oro pela tike d'accord hitanao ohatra za le fomba fiteny oro pela tike de iny am'izay le nampisaspiperaka Pelazie de Pelazie début fa ikiki am'izay namorona an'le izy tamin'le couplet an'ngialy hoe Pelazie novany Pelazie le izy fa pela ihany le izy vehivavy zany dikan'le Pelazie fa tsy hoe anaran'olona na hoe anina fa hoe vehivavy de le zavatra tenenin'le hira zany hoe le miresaka vehivavy ny s'engager anatina tokantrano nefa mbola tsy amin'ny famatorana nefa izy mbola tsy vonona hitanao manao comportement na princesse sipa manao comportement na princesse anaty tokantrano zany le izy de le bandy am'izay zany hoe leo za allo anao mody am'ray aman-dreny fa za tsy avita tsony anao mbola tsy matotra de zay le zavatra tenenin'ny Pelazie ho avy tsy ho ela ny clip ok miandry sika rehetra mankasitraka ny Jagdad fa de maro zay zavatra noezahantsika hoe na de tao anatina fotoana fohy ara fa tena noezahantsika hoe ny tena hoe ny ambangovango-ny mahakasika ny mozika ny Jagdad sy ny projet nafantara noentsika teto amin'ny destination de malagasy de mankasitraka tsy ny salasala vao netsonayna de tapotapohana kely misaotra betsaka no mirina de misaotra betsaka antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana destination malagasy na nijery naharitra hatramin'ny farany Jagdad artiste avy aty Tamatave mivohy ny gadona amapiano rap R&B slow gadona malagasy Pelazie ho avy any amin'ny tanànana reny ihany tsy ho ela asiva niny nanana le eo am'le texte anao iny mihitsy texte ko
textako le voalohany ambarao sara amin'ny abanao agny fa iaho sy nampizaly ranomasonao sy ny ary nitete tamagnavao ianao eletry zay ambarakaly na hoentiko mampiaraka amin'ny VTT iaho sy nampirafanao misy te ikela malalake madio lalanao ropela odoye odoye pelazi de misaotra betsaka antsika rehetra misaotra betsaka ny record Madagasikara de à très bientôt. Ok, aza misalasala rehefa tonga ny Antananarivo fa dia misokatra trano ny fiara-miasa. Makasitraka antsika rehetra, makasitraka antsika eto Tamatavy ihany koa tsy nisalasala indrindra ianareo artista ny fandraisana anisan'izany ry zareo avy ao amin'ny Little India, ny tsara volo izay karakara tao volon'ny Mirna, dia ny Chacha Bambam atao amin'ny resaka papiakanjo, dia ny toerana izay hoe tsy dia ny destination malagasy ihany koa dia mbola mamerina ny fankasitrahana hatrany ny ekipa rehetra ny Orange Money tsy adinoana dia ao ihany koa ireo mpiara-miasa hafa dia zay zany fa dia Pelazie aza manao ny zavatra ataony Pelazie. Ok, bye bye.